Ampitombona aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra ho. Ankehitriny dia misaotra anao mandrakariva izay ary manolotra ny dera, ny haja, ny voninahitra ho anao fa mendrika anao izany. Ianao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina no mbola mampisy ary mahatoy izao anay dia misaotra indrindra Tompo. Amin'ny anaranao naovanay izany vavaka izany. Amen. Anio izany dia andeha ry havana nomentsika aloha hevitra hoe manam-pahefana feno hiaro anao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Andriamanitra lavalava ihany izany fa hitantsika hoe izay amin'ny tiana anazy rehefa avy eo. Rehefa nijereko ry havana ny Salamo faha 120, indrindra moa izany fa ny andininy faha 400 dia misy fepetra tahaka an'izao vao tanteraka ilay izy. Ity Salamo faha 120 ity dia tsara vakiana isan'andro ary indrindra moa izany tsy hoe isan'andro azafady fa rehefa mba hoe misy zavatra hitanao fa mandalo zavatsarotra na koa hoe ady izany indrindra indrindra dia jereo ny andininy faha 400 amin'ity Salamo faha 120 ity. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa satria izao no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Amen. Eto izany dia maharo antsika tanteraka ny Tompo fa izao kosa anefa ny tenenina hoe ho an'izay satria tenenina satria izao no niraiketan'ny fitiavany. Manahoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra? Manahoana ny fitiavantsika an'i Jesoa? Manahoana ny fitiavantsika fanahy masina? Tsaroana ny tenin'ny Tompo tamin'ny fampianarana hoe fitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahynao manontolo, amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo izany. Dikan'izay izany rehefa tia ny Tompo tanteraka antsika dia voaro. Tsy vakiantsika daholo ilay Salamo faha 120 fosa hoe tsara mihitsy io raha vakiana matetika izany fa indinga ny andininy faha 7 hatramin'ny faha 400 izay efa nivakiana teo no vakiana amintsika ary amin'ny anaran'i Jesoa. Satria hoy ianao, Jehovah ianao no aroko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza hanjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy handidiny anjeliny aminao mba hiaro anao any amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanana no mitondran'ireo anao fa andao ho tafotohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera diavinao. Ny liona tanora sy ny menarana no hitsahinao. Satria izao no raiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Amen. Ilay nanombohana azy eo amin'ny andininy faha 9 satria hoy ianao Jehovah ianao no aroko. Izay izany nanombohantsika azy dia mamaly izany Tompo hoe satria izao no raiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Irariana ry havana mba ho tanteraka aminao izany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Manam-pahefana hiaro anao tanteraka ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra ho sambatra izay manana anao. Fa na inona na inona heverina ho hery na zava-misy eto amin'izao fiainana izao mety hakasika ny fiainanay, mety hanimba ny fiainanay ray manontolo dia tena misaotra fa ampy ho aro anay ianao. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra Tompo. Ampio ary izay mba hanana fitiavana anao amin'ny fonay manontolo, amin'ny fanahynay manontolo, amin'ny sainay manontolo ary amin'ny herinay manontolo. Amin'ny anaranao naovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako fiadanan'i Jesoa. Amen.